Avy aiza ary no avian'ny fahendrena ary aiza no itoeran'ny fahazavan-tsaina? Joba 7:20-20. Ry namana, mety olonady sarotra ny fiainantsika ankehitriny, mandalo fotoan-tsarotra, ny ankabetsahan'ny olona rehetra tsy misy afaka amin'izany. Hitondra enta-mavesatra irery ve isika? Akatorohevitra avy amin'ny hafa ve isika? Mety hanome ihany izy ireny, mety hanolo-kevitra antsika ihany, fa tsy afaka hiaraka amintsika isan'andro isan'andro. Mivavaha, miasa tahaka ireo mpianatra mazoton'i Kristy ao anatin'ny sekoliny. Manome teny fikasanao antsika isan'andro Andriamanitra. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 1:5. Jakoba 1:5 manao hoe: raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy, dia omena azy izany. Baiko mihitsy izany nomen'Andriamanitra, mangata fahendrena avy amin'Andriamanitra. Nahazo an'io teny fikasana io koa Mosesy ao amin'ny Exodosy 7:30-7:20. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: nangataka i Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao a. Inona moa izany voninahitra izany? Ny toetra an'Andriamanitra izany, ary omen'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika izany. Manahoana ny tombam-bidy, valeur, manahoana ny tombam-bidy ananan'ny olon-kely anankiray na dia tsy nahita fahaizana sy fahalalana eto amin'izao tontolo izao azy. Ry namana, aoka hifikitra amin'ny finoana velona amin'ny fanan'Andriamanitra isika. Aoka ny lelantsika sy ny fontsika ankalaza an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Rehefa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapontsika, dia hifanara-tsaina amin'Andriamanitra koa isika, ary ho eo anilantsika izy hanolo-tsaina antsika isan'andro isan'andro. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka, inona ny nefarany? Tsy hita izay nefarany, fa nankaiza? Nentin'Andriamanitra izy. Toy izany koa ny mpanompon'Andriamanitra tsiraray. Afaka miaraka milaza Mosesy isika manao hoe, ao amin'ny Salamo 119:15, manao hoe: ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy dia tsy hangozogozo aho. Hiaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra, ary izany no fahendrena lalina, fahendrena ambony indrindra. Ny olona manam-pahaizana indrindra eto amin'izao tontolo izao dia hitovy lanja amin'ny olona manana ny fahendren'Andriamanitra. Misy mahasamihafa azy ihany. Ny olona manam-pahendrena eto amin'izao tontolo izao dia voafetra ihany, fa ny olona manana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia tsy ho voafetra. Omen'Andriamanitra azy ny hareny tsara-bidy mandrakizay. Maniry an'izany ve ianao? Andao tena ataontsika faniriana miaraka amin'Andriamanitra isan'andro. Hivavaka isika. Sorato tsara no niafatra lehibe omenao anay. Fahendrenao Andriamanitra, ampitoero aty anatinay. Ome hery izay mba hianatra, ho lasa ambony, hikatsaka ny diplôma farany ambony indrindra eto ambonin'ny tany. Mety ho vitanay, azonay atao izany, fa ny lehibe indrindra dia ny fahendrena avy aminao. Ataovy manana an'izany izay, ka hiara-dalana aminao isan'andro isan'andro, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.